Sehatra sosialy kosa voatery alina amin'ny tany sy trano nametrahany malala-tanana azy efa ho 20 taona lasa izao ny fikambanana ONG Madagasikara Alzheimer sy ny ivotoerana iray fitaizana zokiolona masoandro mody eny mahazo arivo eny nisy mony fepitaona izay napetraky ny tompony tany tokony ialana izy ireo amin'izany toerana izany saingy misy ny olana amin'izao fotoana izao indrindra eo amin'ny fananganana ny birao n'izany fikambanana izany raha karaha amin'ala Stéphane Razafomandimby. Roapolo taona amin'ity taona 13 nisy ny fikambanana ONG Madagasikara Alzheimer sy ny ivotoeram-piahiana zokiolona masoandro mody eto mahazo arivo ka nandritra io fotoana io dia malala-tanana izay tsy izy akory fa ny filoam-boninahitra fikambanana no napindrana ny tany sy trano hiasan'ny fikambanana eto toerana. Manana tetikasa eo amin'ny tantiny ny fianakavian'ny tompon-tany amin'izao fotoana izao ka amin'ny 4 Jolay ho avy izao ny fiampitoana nomen'izy ireo ifindran'ny fikambanana amin'ny toeran-kafa. Miantso ny malala-tanana hanome tanana ny fikambanana amin'ny fanamboarana ny birao vaovao eny Ankady efajoro Andoharany fotsy ny tompona andraikitry ny fikambanana. Ny fikambanana moa dia miay ireo zokiolona mandroso fanterana amin'ny alalan'ny fampanaovana azy ireo asa tanana madinika sy fampandraisana andraikitra azy ireo isaky ny talata sy alakamisy ao anatin'ny herinandro ka mba hahatonga azy ireo tsy ahatsiaro toerana irery eo anivon'ny fiarahamonina ary isoroana ihany koa ny fahazoana ny aretin'ny Alzheimer izay aretina miseho amin'ny alalan'ny fanadinoana. Ireo olona marary ny Alzheimer ihany koa dia raisin'ny fikambanana eto. Dia terin'ny havana eto izy dia alaina izy amin'ny riva amin'ny 4 sasany eo zany farafatarana zay dia miaraka amin'ny zokiolona eo izy dia tena hita mihitsy ny fahazavatsain'le marary satria afaka miresaka izy omeno zavatra atao izy na dia tsy tena hoe mandeha amin'ny tena izy ary dia ny fahatsapany fotsiny zany dia hoe tena mbola mahavita zavatra izy zay zany ny tena zavatra mibahanao amin'ny sainy dia zay le fotokamonina zay ny tena zavatra tsy mety amin'ny mararin'ny Alzheimer ary zay ny tarigetrana eto dia mamaha le geja anankitelo zay atao hoe fotokamonina dia ny adi-tsaina dia miteraka aretina reo zany tena mitohy ireo rehefa mitokamonina moa ianao dia miasa ny sainao rehefa miasa ny sainao dia miforonao azy ny aretina reo zany ny zahana ivahana eto amin'ny toerana ity. Nisafidiny anomana sakafo amin'ny reto zokiolona ahiny eto anivon'ny fikambanana reto moa mpianatra amin'ny taona faharoa eo anivon'ny Intsika eo. Nisafidiny salotra ny anarana Happy Ending izy ireo tamin'ny alalan'ity hetsika fanaovana asa fanasoavana ity izay marena fa tafiditra ao anatin'ny fampiarana ny taranja ianarana ny ampianarana dia ny comportement du manager. Efa matsapa tena ihany zahay hoe krizy ny eto firenena tokony mba mifampitsinjo mifampijery. Matetika zany rehefa manao asa sosialy dia mitodika kokoa any amin'ny ankizy. Dia izay zany mba nieritreretra hoe mba amin'ity indray mitoraka ity maninona raha mba zokiolona no ampiana indray fa tsy ny ankizy. Fiara-miasa avy amin'ny malala-tanana no nafahan'ny reto tanora reto nanao izao asa soa izao. Asa soa izay toy amin'ny fanomezana simenitra amin'ny 20 kilao misy 20 gony atsoaty entina hanampiana ny fikambanana amin'ny fanamboarana ny birao vaovao eny Ankady efajoro ary nampananteny reto tanora mpandraindraikitra reto fa hanohy ny fanatonana ny orinasa lehibe mba hanangonana fanampiana entina hanohanana ny asan'ny fikambanana.